Aty Tandrokomby fokontany iray aty amin'ny Faritry Mahitsy misy atsika somary misitasitaka kely ny renivohitra. Matetika dia miresaka asa goavana sy asa lehibe foana tsika fa anio tsika dia hiresaka kely asa tanana moa zany ahafahana mahafantatra misimisy kokoa andreny asa tanana ireny dia fanaovana jifotsy, fanamboarana tsy jifotsy moa zany fa vy fotsy azafady anamboarana karazarazana entana. Dia tsy lava resaka fa andaontsika avy hatrany dia resadresaka amin'ireto olona reto izay manao an'io asa io zany ho antom-pivelomany. Manao ahoana nareo? Nahoana? Ina vaovao? Salama tsara daholo? Oh, salama. Ie, tonga izay mba te hafantatra kely misimisy mahakasika ny asanareo. Ie, iza moa ny anaran'ny madama zao? Ianako zao dia Iary. Ay, dia inona zany no tena asanao zao e? Ny asanay zao dia manao siny lazoara ohatran'ny ririny. Firy taona izay nanao an'io asa io? Fa 10 taona. Zany. Inona nahatonga anao an'ilay izy? Io mihitsy nataonay fivelomanako. Nataonay fotom-pivelomana ny asa manao siny dia amidy rehefa vita. Fa tamin'ny voalohany na ninona no hoe nanao an'io tsy mamboly nareo na miompy aty amin'ny Faritry Mahitsy? Mamboly sady miompy. Dia ity nataonay fanampy ny fidiram-bola. Dia ahoana no nahaizanareo an'io zao? Efa nataon'ny dadabeanay taloha dia manaraka fotsiny ato afara. Nampianatra zany izy sa hoe nitazana fotsiny tamin'izany dia? Tsy hery dia mahay dia izy koa sady mampianatra an'ireo ilay mbola tsy mahay. Dia fianakaviana zany nareo manao anazy? Fianakaviana anay daholo ireo tanàna hatramin'ireo tsy atsimo-retsika eo dia ohatran'izay daholo. Inona zany zao no tena fitaovana ampiasain'ny madama anao an'ity asa ity? Inona tena hoe fitaovana dia mba ampahafantarao anay hoe ilay fitaovana? Vy fotsy. Itony izao fitoerana dilily coco ireny. Aiza ireny ny alaina zao? Any amin'ny grossiste, any amin'ny mpivarotra, ny amin'ny enta-madinika, vidiana. Vidiana nanaovana an'ireny. Dia inona koa ny fitaovana ampiasaina mba ampahafantarao anay hoe dia inona firaka dia sidra. Izay aloha ny fitaovana. Dia reny fampiasana zavatra isan-karazany ireny sao dia afaka ampahafantarinao ampijery antsika ihany fa ity izao anaovana vodiny ity. Atao compact ity izao dia anaovana vodiny. Dia ny ety moa fa raha malala fa tsy maintsy be mpahafantatra. Dia ety. Dia ity vy ity izao. Somary manetroka kely somary mikisaka kely fa ity vy ity izao anodikodonana anaovana ny anaovana basy ny ry lavalava ry. Dia sady anaovana ny tahony. Dia mba hatoroy anay hoe inona ny ataonao voalohany dia mba hazavazava ho anay satria ity asa ity koa anisany mety hoe manisany tiany indrindrindrindra ny teratany vahiny rehefa mitsidika ny Madagasikara dia tia an'itony asa tanana itony. Fa betsaka ny tsy mahay hoe ahoana ny tena fanamboaramboaranareo azy dia mba hatorotoroy raha tsy manahirana. Ilay daba kely ireny izao no alainay dia tonga dia boriborina ohatran'ity fotsiny. Ahoana ny fanaboriborina sa hoe? Asorina aloha ny sarony. Ny lohany sy ny vodiny izao rery. Dia atao boribory amin'ny vy be itsy izy izao. Dia avy eo dia ny sasany indray potehana ohatran'ny roa ny anaovana an'ity vodiny ity. Ity vodiny ity alaina amin'ny compas. Alaina amin'ny compas mihitsy ity. Janao atao amin'ny tany izy zany ohatrany sisany. Dia vita amin'ny vodiny dia manao an'ry indray izay. Dia hafiriana ny havitanareo anankiray izao hafiriana eo? Ireo izao vitaina androany izy rehetra ireo izao fa vita dia reto mbola fanampiny. Mavita eo amin'ny fito izany izay indray andro na enina. Olona firy izany? Anankitelo. Anankitelo? Telo mianakireo. Io izao mampaninona anazy firaka io? Firaka io. Inona ny tena asan'ilay firaka? Ilay firaka ve? Anambarana ny rehetrarehetra ireny raha tsisy ny firaka io tsy mitambatrako. Ity izao dia mitambatra amin'ity. Asiana firaka ireo vao mitambatra. Dia mivodiny koa izany asiana firaka io vao mitambatra. Maka any amin'ny grossiste zany nareo dia azonareo tombony ohatrohatry ny ahoana satria mila mividy firaka zany dia mila mividy asidra. Ohatrinona ny azonareo an'ny daba izao ohatra dia ahoana ny mety hoe tombony azonareo anatin'ilay izy? Raha mahavita eo amin'ny 10 eo izany izay dia mety tsy haiko amin'ny ray alina eo ny azo. No masokarena dia mahazo eo amin'ny 2 alina eo angamba. Masokarena amin'ny anankiray izao ohatrinona? Eo amin'ny 5 000 arivo izany no masokarena satria ity vidiana 500 dia anankiroa amin'ity vao mahavita ray. Izany satria anaovana amin'ny fozony sy ny tahony. Tsy haiko amin'ny 200 sy arivo 300 sy arivo eo izany miaraka amin'ny firaka sy ny asidra.
Voakio fa 25 zany dia izy maka anazy an'izay le ty mpanondraka aloha ny tonga dia mandray an'izay dia mitetin-tsena maka 10 dia maka 20 000 dia isam-bolana manao ahoana sa hoe ahoana mba misy raisinareo ihany isan-kerinandro mandefa isan-kerinandro anareo fa tsy isanandro mandefa tsirairay isanandro indraindray misy maka 2-3 isanandro dia sisa tsy lafo mandritra ny herinandro zany mpiaviny azoma dia efa alain'ny mpivarotra alain'ny mpakangoroa. Inona no tena manahirana amin'ilay asanareo zany izao fahitana ho azy na hoe fitaovana fitadiavana fitaovana zany manahirana fa ngatsy hoe alaina fotsiny amin'ny grossiste hoe vidina zany hoe tsy alaina dina mihitsiny dina fa betsaka zany le manao an'ity manampy anay eny mahitsy eny dia indraindray tsy maharaka leo amin'ny grossiste dia manao indray izay tsy mahafanty izany manao indray amin'ny felona rehefa tsy mahita an'ireny. Inona izany? Tôlina fa lafolafo masonkarena amin'ny tôlina lafo mihitsy le tôlina dia izay mahatonga anay ampiasa an'ity daba kely ity. Tsy manao afa-tsy io arrosoir io zany nareo sa hoe manao karazana manao karazany amin'ny karazana vy fotsy ohatra hoe manao batin-drakitra ohatra hoe manao tavin-jiro dia sady manao réparation konko raha ohatra hoe mitetehana simba mety hoe mba misy vinavinanareo ve zao na etaetanareo izy ilaina le fitaovana nefa tsy dia araka loatra konko izy satria tsy raha ny tanjona tsasarinay zao manenjika eo amin'ny 10 isanandro nefa indraindray 7 vita indraindray 9 vita fa tsy araka le izy nefa 7 izay vao azona 10 vao azona ray alina zany sa hoe arakaraka eny arakaraka le izy indraindray mahazo 10 ray alina indraindray mahazo 2 alina ary manahoana tsy hoe mahavotsy makarararendoa manetrinetroka sa hoe efa zatra dia manahoana ny tena ratsy le setroko asidra satria raha vao mafana izao ty dia mipetaka ilay asidra dia tsindriana fera raha vao sendran'iny ohatran'izao tena manempotra fa ne tsy manempotra eo ny eo fa misy efeny izany le izy iny somary mba elana kely rehefa mamiraka anazy hanana rehefa sasana amin'ny riva maisamaisatra be zareo mbola bebe asa tsy tazontsika ela fa iveriko fa efa nanampy antsika nafantatra ny asany sy ny fomba fanatanterahany asany izay fitsidian'izay ary iveriko hanampy antsika ihany koa anisy lanja ny asa tanana malagasy sy ho an'izay toko hoe manana ny fahefana sy hoety manana amin'izany manohana nytony karazana asa tanana tony satria ny zavatra misy koa matetika dia le mpiantoka indraindray ny tena mahazo tombony fa ny tena mpiasa tanana mpanao an'ilay asa tanana reraka ihany kanefa kelikely ny tombony dia misaotra ny madamy Arina indray anay sy ny fianakaviany tato anatin'ity fiandaran'ity dia mirary soa anareo sy fahombiazana foana hatrany amin'ny asa dia misaotra anareo konko zay mba nakasaranay mba mery azoto hafa izay ny asa amin'ny ankapobeny dia tatak'izao ny zavatra vita tsy dia hoe dokam-barotra akory fa hitantsika hoe mpanao asa tanana madinika matetika orinasa lehibe ireny ihany manana fahefana anao an'izany hoe dokam-barotra izany fa mba fampahafantarana ny asany ihany koa satria aty amin'ny faritra ambanivohitra aty ry zareo dia hitantsika araka ny teo fa fivelomana antom-pivelomana izy mianakavy kely ny asa ary dia mba mety mahasoa azy ny fanohanana asa tanana tsara moa zany ka matetika koa ny vokatra sinoa efa mitovaka eto amintsika dia somary adinidiny asa tanana malagasy raha pitso maraina mbola misy famerena fandarantsika dia amin'ny talata akoatran'izay amin'ny herinandro indray ny fandarana vaovao veloma daholo eo Digital World. Produits cosmétiques, habillement, high-tech,
nouvelle technologie, produits de grande marque et première qualité. Digital World, à Nalaquil, centre commercial en plein centre-ville près de l'hôtel de ville. Stand disponible à l'étage. Renseignements au 033 37 978 88. Digital World. Vivez les nouveautés avec Coiffure du Monde. Extension des cheveux, extension des cils, extension des ongles, complément capillaire, coiffure de mari et tendance, lissage brésilien, coiffure, esthétique, massage, onglerie. Coiffure du Monde à Boudvoud, salon franchisé, siège en France. Matériel stérilisé, le luxe abordable.